péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui je suis sanctifiée par le sang de l'agneau qui m'a Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Alléluia. Alléluia. Falma rahabatsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay tonga soa ianao eto amin'ny fotoana indray izay fanaovantsika amin'ny Andriamanitrantsika. Mino izahay fa tena hoe vonona ianao amin'izao fotoana izao mbola mankasitraka an'Andriamanitrantsika ary mbola mankasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izahay Dr. Rina Mivady ny amin'ny tombotsoa izay ahafahana indray manao
zao asa fanompoana izao dia manaraka izany a dia makasitraka atsika tsirairay avy a mbola matoky a ny amin'ny fotoana izay fanaovantsika eto manasa atsika tena hoe partage an'izao laiva izao a fa tena hoe mino zahay ary minoy isika fa azo zavatra avy amin'Andriamanitra indray a misy anjara voatendritsika indray a amin'ity andro an'ity dia manasa atsika anatrika n'izany fotoana izany a hatramin'ny farany fa tsy ho diso an'izany ianao dia ao anatin'izao volan'ny famafazana izao a dia tena hoe tsara indrindra izany hoe mamafy ny tenin'Andriamanitra izany a mamafy a dia hoe ao anatin'izany hoe partage n'izao laiva izao mialohan'ny vavahantsika metrahantsika n'ity fotoana ity ao am-pelantan'Andriamanitra dia andaontsika maka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 7:9-10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Amen. Tena hoe ho amen amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany a. Ataontsika amin'izao fotoana izao hivavaka ametraka an'ity fotoana ity am-pelantan'Andriamanitra hisaotra n'Andriamanitra isika ny amin'ity fotoana ity hifona amintsika raha misy mety hoe fahotana manakana sy asa feno anatin'izao laiva izao sy ny fiainanao angataka ny fanatrihantsika ary tena hoe tiontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ny fanahy masina rero manjaka amin'ity toerana ity dia anasa ny ranada Erika amin'izao fotoana izao izay miaraka amintsika eto kokoa dia anasa anazy hitarika antsika ao anatin'ny zavamaka izany. Makasitraka indrindra tompoko voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ary makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra dokotera Navalo mbola manome anay sehatra amin'izao asa fanompoana izao ary dia miarahaba ihany koa ny rehetra izay manaraka ny live ity andehantsika iaraka nomboka fotoana hivavaka eo anaty an'Andriamanitra. Raha io mbola misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana androany izao satria menao tombon'androm-pahavelomana izay Andriamanitra mbola ahafahanay manompo anao. Eny mbola ahafahanay koa miantso ny anaranao tompo sy ny fanatrihanao mahery vaika eto amin'izao toerana izao. Misaotra Andriamanitra satria be dia be ireo zava-tsoa izay nomeno anay eto anatin'ity volana famafazana ity Andriamanitra. Tao izay tsiraray avy izay namafy zavatra araka sitraponao ary namafy fitiavana fifaliana ary eto izay dia mafy fiainana ho an'ny tsiraray avy Andriamanitra izay miela izany. Tompo mangataka izay mba tena fanatrihanao ny amin'ity fotoana androany ity ary fitarihan'ny fananao masina no aminay tsiraray avy satria tsy vitanay amin'ny herinay na nytanjakay izany fa mila anao izay fanahy masina. Ary raha misy tompo malala zavatra tsy mety nataonay tsiraray avy dia mifona aminao izay Andriamanitra mamelanay. Tompo tia hitanao miasa eto zahay, tia hitanao sy ny voninahitra ao zahay ka androany dia voafoana erokay tsiraray avy koa tena diovinao amin'ny rasonao izay Jesosy amin'ity androany ity mba tena hoe ahita ny fahatsarahanao izay tompo ary amin'izao fotoana izao dia atolotsay am-pelantananao ny fiainanay Andriamanitra mifanahinay, ny fonay, ny sainay, ny tontolo-piainanay rehetra izao fotoana izao eo am-pelantananao tena ho anjakanao Andriamanitra tena hoe fanatitra velona kasitrahana eo anatrihanao fa eto izay Andriamanitra dia mangataka ihany koa izay ny herinao Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity ary manonona izay tena hoe fanatrihan'ny herina mahery vaika ho amin'ny tsiraray avy izay anatin'ny tokantrano any na ho anay izay mitarika eto tompo tena ny herinao mahery vaika neto ka tsisy ratsy mitafajanona eto indray androany fa tena hoe ahita ny voninahitra izay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Makasitraka indrindra anabaljika minsika fa eto ny fanahy masina minohy izany ianao tena hoe ataontsika amin'ny finoana le vavaka teo dia efa mino izany tsika nataontsika amin'izao fotoana izao mbola hivavaka amin'ny fiainantsika indrindra ho antsika mpanaraka laiva tsy ho diso anjara hivavaka ho antsika maro ny velam-patrika rehefa ny satana rehefa ny devoly amin'izao fotoana izao tena amin'izao farandro izao tena hoe amin'ny lafim-piainana rehetra dia tena hoe ozy tena izay hoe tsy kely lalana ny ratsy fa ao anatin'izany tsika dia haka ny position antsika amin'ny mazanak'Andriamanitra amin'ny manam-pahefana antsika amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy antsika
dia tena hoe teantsika miasa ny satana rehetra ary tena hoe ho sokafan'Andriamanitra masipanatsika amin'ireo velam-pandrika ireo ho hita masipanatsika izany dia ho ampiasaintsika ny fahefantsika anatin'izany na ho antsointsika Jesosy ilay Jesosy manome fiainana na ohatra hoe mety misy ny mpanaraka leva mety hoe tao anatin'ny fifatesa araka ny ten'Andriamanitra ny vakitsika teo hoe misy fahafatesana misy fiainana dia tena hoe isafidy ny fiainana ianao tena hoe ho ataon'Andriamanitra ho hitanao mihitsy hoe tia ilay fahafatesana fa tsy any ianao fa tia amin'ny fiainana izany ny projet an'Andriamanitra ao anao le fiadanana ilay fiainana amen manasanao zay raha vavy asitraka rahavavinaelana amin'ilay fitenenana araky ny tombavaka izay efa voavoasan'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia andaontsika amin'izao fotoana izao andeha hivavaka fa amin'ny alohan'ny hivavahantsika dia andao hijery-pon'Andriamanitra antsika izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko 10:7 ka hatramin'ny 10 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy izao ny vavahady raha izao no hidiran'ny olona dia vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady hazo hanina ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra ary amony ary andringana izao avy mba hanana amin'ny fiainana sady hananany be dia be amen araka izany ten'Andriamanitra izany dia andaontsika amin'izao fotoana izao andeha hivavaka andeha hamotipotika ireo velam-pandrika izay alefan'ny satana amin'ny tany antsika fa tena hoe andaontsika hoe tsika ho anatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika mba tena hoe hanana fiainana bebe kokotsika miaraka aminazy dia sandraty ny feonao amin'izao fotoana izao ray masina tsara indrindra zany an-danitra mbola isaorana ianao hatrany tompo hoe izao fotoanany izao sotra fa mbola nitahinao izay tsirairay avy ka tonga somatsara indray amin'ity fotoana sabidy izay nomenao anay ity izao eny tompo araky ny teninao hoe mifavifavaha ianareo betsaka tokoa tompo ny velam-pandrika izay alefa ny satana amin'izao fotoana izao ao ireo karazana aretina ireo fitaka ireo lainga ireo zanatsipika rehetra alefa ny satana tompo amin'izao fotoana izao tena hoe maro isan-karazany tsy voatanisanay izany fa amin'izao fotoana izay hoe tena hitanatrehanao izy ireo ary hopitenay amin'ny fahefana izay nomenao tsy andinona tsy hanana fahefana amin'ny zanakao tsirairay avy izany miandrandra ilay hery avelinao izay ary mangataka amin'ny fanahy masinao hamotipotika sy andravarava izay rehetra tsy mivolenao Jesosy izay rehetra tsy programanao amin'ny fiainany zanakao dia potenay sy ravahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany tsy hanana fahefana amin'ny zanakao tsirairay avy iny tompo amin'izao fotoana izao dia mitondra mbavaka manokana ho an'ireo vahoakanao izay manaraka izao fotoana izao aza atao misy diso anjara izy ireo Jesosy ninona mety planan'ny satana amin'ny fiainan'izy ireo dia tononoko amin'izao fotoana izao fa tsy hanana fahefana izany poteko miaraka amin'ny fanahy masinao ary ravako izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy oentina hita ampelantananao tompo ny fiainan'ny tsirairay avy na ho an'izay manaraka izao fotoana izao ho anay tsirairay avy izay mitondra izao fotoana izao ihany koa tompo tena hoe aoka ianao hiasa malalaka aoka ianao anomenay fiainana tsara indrindra mihoatra lavitra izay efa mihoatra lavitra izay efa nieritreretanay anazy Jesosy fa tena ilay fiainana be da be ilay fiainana manana ambiampy miaraka aminao anananay fiainana mandraka izay dia mankasitraka sahady ary satria fantatray fa ianao ilay tia mivavaka sy mpamalo vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka raha io alleluia amen amen makasitraka indrindra raha vavy dia minoa ianao ny tokantranonao any fifaresy ny fahavalo ary tena hoe raiso amin'ny finoana hoe tsy maintsy manandra tsy maintsy migote an'izany hoe fiainana be dia be zany zany mianaran'i Jesosy Kristy dia amin'izao fotoana izao tsika dia anaraka hira anankiray mialohany anarantsika ny skaitra sy ny fampahirezana dia manara-finaritra tokoa Signare faviamini Jehovah rai izin mampitsuruai Jehovah nuerikiu sitanzaku javiamini urunani aini famze sinavunzi aini vula signare faviamini Jehovah rai
miaisina de mazavai le ulana yani kyu de nuravai kaide rasiao eni de rasiao e alleluia trauna kuangaia fazeuva matsinu piandria inonanu mampahu fa izy tsy andao akory eny atoky asia tsy omena trauna kuangaia Jehova matsinu piandria inunanu mampahu fa izy tsy andao akory eny atoky asia miaisina de mazavai le ulana yani kyu de nuravai kaide rasiao eni de rasiao e alleluia miaisina de mazavai le ulana yani kyu de nuravai kaide rasiao eni de rasiao e alleluia Haleluya. Ha. Itu berapa? Mohorlah. Fahasahoan'Andriamanitra amin'ny vaovao. Tsara karaha tonga eo anao a. Mahafinaritra be aloha le fotoana eo hoe. Nahatsapa mihitsy fa anao moa namana mpitondram-bavaka dia mba tiako mba izara aminao hoe tambavaka hatrany ny ankonako sy ny fianakaviako hoe fa mbola be lehibe mihitsy ny tsy voavotsy dia mihina fa ampiasa antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny bavaka misitra. Za mihitsy lalahy zao ao amin'Andriamanitra misy fiainana fitafiana. Jesosy Kristy ihany lalahy afaka manova olona, tsy solombe afaka manova olona izany fa izy ihany afaka manova olona. Courage foana ianao dia mahereza foana fa tsy maintsy hokasihan'Andriamanitra ny fianakavianao sy ny ankonanao hitotodo aminy dia aleo hivavaka aminao mihitsy amin'izao fotoana izao mba hikasihan'Andriamanitra azy ireny tahaka natao taminao sy hivavaka aminao ary amin'izao fotoana izao. Raha eo makasitraka anao izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao zay dia mivavaka ho an'ny tiralahako ty Tompo a. Aoka ianao Andriamanitra tena hikasika ny fianakaviany, hikasika ny ankonany ireo izay mbola tsy nitotodo aminao Tompo satria tianao milaza an'izany hoe tsy misy olona afaka manatona andray raha tsy amin'ny mahazo alàna valinao. Ka mivavaka amin'izao fotoana izao mba hikasihanao ny ankonany sy ny fianakaviany tahaka nataonao taminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Makasitraka Tompo a. Amen. Amen. Dia mahereza zany rahalahy fa mino fa efa miasa Andriamanitra amin'izao fotoana izao mikasika an'ireo fianakavianao sy ankonanao. Amen. Saotra Tompo. Amatsoanao ny Andriamanitra. Amen. Ia dia mino izay fa nazovesina sady ianao tao anatin'iny sketch iny ary tonga indrayntsika amin'ny fotoana fampahirezana amin'izao fotoana izao irahanay telo mianadahy ao anatin'ny izao fotoana izao tao anatin'ny sketch iny nanarahantsika mpino anankiray izay sa izy mivavaka ho an'ny namany mba tena hoe hanova ny fiainany
dia izany no ampahirezany anao sahady ao anatin'izao live izao tia mamaky teny anankiray za voalohany indrindra ao amin'ny salamo faha-efatra amby telopolo andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe na iza ianao maniry fiainana ka tia andro maro ahitana ny soa dia arovy ny lelanao amin'ny ratsy ary motrao mba tsy hiteny fitaka. Amen. Amen. Efa tany am-boalohantsika efa namaky tenin'Andriamanitra tao amin'ny Deutéronomie iny ozy izy hoe efa nataoko teo alohanao izy ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana. Zany dia midika zany hoe fanozona zany tsy maintsy hoe misy olona miteny manozona dia tahaka an'izany hoe Andriamanitra dia manome antsika ny molotritsika ny lelantsika ao anatin'izao volan'ny famafazana zao ny teny izay efa nampianarina antsika ombelongeny ny teny dia famafazana voalohany indrindra mora atao indrindra satria tsika moa zany teny foana fa le mba hoe ao anatin'izay hoe teny foana zay dia mba hoe teny mahasoa teny feno fitahiana ary tahaka ny teo amin'ny sketch teo dia hoe mivavaka ho any hafa amin'ny teny soa mampalely ianao dia tsy ho anao irery ihany fa ho an'ny fiainanao. Maro ny olona efa zatra hoe za ty tena nahara za ty tena tsy mahay ary zatra miteny amin'ny namanao dia misangisangana izy hoe na ty tena dala misy ohatra izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra na dia miteny ny rahalanao ianao hoe poko izy poko izany miry amin'ny mbany iry misy hoe vendrana tsy misaina mety hoe sangisangy le izy fa mampitandrin'Andriamanitra anatin'izao famafazana zao dia aoka ianao araky miteny hoe mino fa ianao le hoe maniry fiainana tena maro zany hoe maniry fiainantsika teo andro te anana hoe teo feno andro mahita soa. Amen. Dianatsika hitandrina lelantsika arovantsika lelantsika ao anatin'izany fiarovana lelantsika izany dia tandremo ny olona azo fidiana ny olona miara fanirasera amintsika rehefa olona tena hoe miteny mamafy zavatra ratsy foana ny zavatra negativa foana raha azo ialana dia tena hoe lana lavitra satria mamafy koa ireny aty amin'ny sofina aty na hoe tolona misy hoe tsy ambininy izany miteny zavatra negativa miteny zavatra ratsy foana dia hoe tsy ambininy izany dia tahaka izany zavatra tenentsika molo isika ny teny fitaka izany ny enotsika tenin'Andriamanitra raha afaka mamaky tenin'Andriamanitra mafytsika dia tena hoe teneny izany ao amin'ny efitrano mamorona atmosfera ao amin'ny efitranonao ianao miteny mafy mamaky mafy ny tenin'Andriamanitra dia hoe zany hoe tsy teny fitaka fa inako ankiran'izay dia ny tenin'Andriamanitra teny fahamarinana. Amen. Amen. Taontsika mbola hitoy anatin'izany fampahirezana zany manasa nao hatrany izay raha vavy sitraka miany ao anatin'izany fampahirezana zany. Amen. Mbola eto foantsika matoy ianao mbola manaraka izao fotoana izao dia Andriamanitra te hiasa tanteraka amin'ny fiainanao koa mihinao fa tena ho tanteraka tokoa izany tenin'izany araka ny teny izay manambara ny teny sisy ny tsy hiverina aminazy raha tsy efa mahatanteraka izay nanambrany aminazy sy ny sitrapony fa miaminy amparezako anao dia andaontsika ny dejery tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny marika toko fasiri any dimy amby efapolo izay mivaroto izao amin'ny anaran'i Jesosy ary raha ny tongotrao no manavitonana anao tapao izy fa tsara ho anao niditra mandringana any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa ariana any amin'ny elo. Amen. Tenin'Andriamanitra dia tena hoe mampafantatra antsika amin'izany araka izany teny izany tena hoe manambara ny tenin'Andriamanitra eto ny raisy ny ohatra ny tongotra antsika satria nahoana ny raisy ny tongotra io hoe amin'ny fotoana ianao izany manana misy zavatra mampiahiahy ianao misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ataonao ny fiainanao dia hoy sisa Andriamanitra hoe Andriamanitra maniraka anao hoe esory ianao izany zavatra izany. Matetika tsika olombelona bebe saina izay manao ny izay mety amintsika ihany dia rehefa solafaka amin'izay fa hoe tahaka izay nefa ny tenin'Andriamanitra efa mampianatra mihitsy ny ato hoe tapao izy ny tongotra raha hoe io manahirana anao tsy ahafahanao miditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra mba hoe tokony hanana raha hoe ianao tokony hanana fiainana tsaratsara kokoa izany lasa ohatra ny tanila anao satria tsy manatanteraka ny tenin'Andriamanitra ka tiaka operezina antsika hoe raha manana ianao finiavana fifandraisana amin'Andriamanitra mba hanananao fiainana tsaratsara kokoa loha miditra ohatrany hoe
toy ny hoe raha tananao anakavananao sisy manembatsembana anao dia tapao lo iala tamin'ny ten'Andriamanitra hoe alainy ohatra kaiky amin'ny vatantsika amin'ny fiainana andavanandro fiainantsika mihitsy hoe raha misy zavatra tsy tokony ataonao ny fiainanao tsy fanaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia tokony hoe conscient anao zany amin'iny fotoana iny hoe tsy mety isy zavatra ity nefa zay zavatra zay ilatsika fanampiana avy ny fanahy masina fa tsy mandeha araky ny herintsika na hoe fahaizantsika maha-olombelona atsika fangatantsika mihitsy ny fanahy masina hoe anazavatsika an'olo lalana atsika mpafantatra atsika fa tsaratsara ho sisy ny ten'Andriamanitra raha miditra mandringana any any varavaranandro ianao toy izay miditra tongotra roa akany amin'ny helo dia tena hoe tiako ianao amin'izao fotoana izao hoe hiainanao tanteraka zany ten'Andriamanitra zany tiako tena hoe hosaitsainanao hoe ahoana ny tena situation misy ny fiainanao amin'izao fotoana izao tena hiainanao ao anatinao hoe ohatr'izao tanteraka zany ten'Andriamanitra zany tena hoe hiainanao amin'ny andavanandrom-piainanao amin'ny zavatra rehetrarehetra momba anao ray manontolo tena hoe miaina amin'izany ten'Andriamanitra zany ianao satria tsara izy ary Andriamanitra tianao zavatra tsara foana hatrany amin'izany satria tiantsika dia makahery anao amin'izao fotoana izao hoe mandini tena dia aza miala amin'Andriamanitra fikira amin'ny Andriamanitra satria izy rery ihany ilay mahery izy ihany ilay mahagaga izy ilay mahavonjy izy ilay tiantsika homaly an'io ary mandraka izay dia tsy miova Andriamanitra amen makasitraka indrindra rahavavy sitraka dia manasanao indray izay Ranada Erika raha mana fampahirezana ho anay. Alleluia. Mankasitraka indrindra tompoko anaty izao fampahirezana izao araky ny thème izay hoentsika eto moa zany dia hoe mizara fiainana mamaha fiainana ho amin'ny manodidina dia izay indrindra tena tanjona eto tsy hoe tsikeran'ny fiainan'ny olona na ilazany hoe zao ny fiainanao fa Andriamanitra mihitsy mampiteny anay eto na amin'ny alalan'ny vavanay izay miteny eto ka ny fampahirezana tiako zaraina amintsika tsiraray avy dia izay hitantsika amin'ny ohabolana 2020 dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fahatahorana an'i Jehovah no ahazoany ny fiainana izay manana an'izany tsy mba handro fotsy sady tsy hidiram-doza. Amen. Hitantsika amin'izany hoe izay matahotra an'i Jehovah ozy izy arak'ilay tenin'Andriamanitra teo dia ahazo fiainana izy. Ny olona rehefa matahotra an'Andriamanitra tena voarin'Andriamanitra sy ny fiarovana mihitsy ny kena hoe dia misy zavatra mitranga eny amin'ny fiainantsika eny misy toe-javatra misy fa zao Andriamanitra manomana lalana foana izy. Toy izy koa ilay ten'Andriamanitra hoe sady tsy handro fotsy izy. Le mandro fotsy zany le hoe tsy sakafo misy ten'Andriamanitra moa vakina tany hoe Jesosy mihitsy any vavahady dia izay miditra ao dia mahazo sakafo zany hoe amin'ny zavatra ity ivelany amin'ny fiainantsika zany dia Andriamanitra manomana fitahiana amin'ny fiainantsika. Andriamanitra zany tsy mamela antsika herery zany Andriamanitra fa tena hoe zao fotoana mety tena hoe zaranareo izay hoe tena fiainana miaraka amin'Andriamanitra fa zao mila matahotra an'Andriamanitra asika na dia ataoko hoe any amin'ny tsitamaso any ny tenany hoe iza moa mahita na aty fa hoe zareriny aty fa misy mahita eny. Andriamanitra ozy ny tena Andriamanitra hoe indro ny tanan'i Jehovah ozy tsy sofa mavonjy ary ny sofiny tsy lavidalovana fa mare zany hoe mahita zany Andriamanitra amin'Andriamanitra velana azy ka izy misy dia efa misaina ny hanasoa antsika tsiraray avy ny tena tiany nefa dia zao ianao mila matahotra anazy atahory izy rehefa matahotra an'Andriamanitra ny antsika voasaka an'ireny toe-javatra isan-karazany raha ohatra zao misy olona tena hoe tsy matahotra an'Andriamanitra izy fa toky hoe mandany ny fotoanany amin'ny renjarenja tena manao izay tany kibony ohatsy fitenena malagasy zay hoe manao andevila mahita fotsim-bary dia hoe ny androany any zany hoe tsy manana fahendrena tsy manana an'Andriamanitra fa rehefa misy an'Andriamanitra amin'ny fiainan'ilay olona matahotra an'Andriamanitra izy ka na vola raisiny azy dia misy fahendrena zay dia mahatonga fitahiana sady tsy mandro fotsy. Misy ihany koa olona irahan'Andriamanitra zay ma tsy mahatonga an'Andriamanitra hoe hain'Andriamanitra na dia hoe higoaika io azy ohatrany tamin'ny Elia tena hoe nirahan'Andriamanitra namelona anazy na dia nisy aza ny adina tsiany tamin'ny Ahaba sy Jezebela dia Andriamanitra maniraka goaika ka mino fa amin'ity androanyity zay hamaha fiainana ho anao manatona an'i Jesosy saizany lalana ary fitiro Andriamanitra matahorana azy foana na any amin'ny toe-javatra efa sarotra dia rehefa maningotra ny aina dia tena hoe fikiry foana ary misarika antsika izay hoe fotoana mety zao tena hoe andraisanao an'izany fiainana zany ao amin'Andriamanitra atahotra an'Andriamanitra na ohatrano na eny an-dalana na ampiasana na anaty fiara dia manana an'izany hoe fitondran-tena tsara sy fahatahorana an'Andriamanitra ka izay ny fampahirezana
foy nizaraiko teto ranavavy dia nakasitraka indrindra nanadà dia mino izay fa tena hoe naheldray ianao tao anatin'izany fampaherezana izany a tena hoe efa n'Andriamanitra tsika dia ninina na manomboka amin'ny zavatra teneninao izay alehan'ny tongotrao izay atao ny tananao a ny pitsopitso rehetra eo amin'ny fiainanao dia tena hoe ho hita sy ho taratra fa Andriamanitra no tomponao ary matahotra an'Andriamanitra ianao ngao tsika anaraka ny tsiry hoe efa nazy tsika ary aoriana izay a dia mbola hitory ao anatin'ny vavaka isika.
tsirairay avy a mbola miaraka aminay eto a mihitsy zay fa tena hoe niorina ianao tao anatin'ny fampahelezana iny tao anatin'ny hira iny dia an'izao fotoana izao tsika mbola hito hivavaka hatrany hivavaka tsika mba tena hoe hiorina tsara ao anatin'ny finoana ary tena hoe tsisy avohozongozona atsika tena hoe banjina amin'ilay fiainana izay nampanantenan'Andriamanitra atsika ilay fiainana mandrakizay araka aminazy makitenin'Andriamanitra aloha tsika amin'izao fotoana izao amin'ny Jaona 7:4-10 sy ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary tahaka ny nanandratany Mose sy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Amen. Dia naotsika hivavaka mba tena hoe tsy ho velomaina ny hoe nanandratana ny zanak'olona zany hoe nahatonga Jesosy teo ambony azy fijaliana fa tena hoe bazina zany tsika tena hoe ho ambony finoantsika araka ny mpianatra tamin'i Jesosy hoe ampitomboany finoanay nanao-tsika andao zavavaka izany amin'izao fotoana izao. Zay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola makasitraka feno anao zay amin'izao fotoana izao mizay fa mbola eto mihay mivavaka ianao makasitraka feno anao zay Jesosy ny amin'ny fampaherezana teo ary zay Jesosy tena hoe te hibanjina ilay fiainana mandrakizay izay nampanantenanao anay izay efa miandry anay sy nonay Jesosy maro ny zavatra mety hoe mahavoangozongozona ny finoanay amin'izao fotoana izao maro ny zava-mitranga Jesosy ary tsy hoe surprise aminay zany amin'ny mahazanako anay fa fanambaranao anay zany ary amin'izao fotoana izao zay Jesosy dia tena hoe ampitomboany finoanay manola zavatra mitranga rehetra Jesosy na amin'ny fiainana manokana eo amin'ny firenenay na eo amin'izao tontolo izao na eny amin'ny rivotra na mety hoe aretina zany na mety hoe fiainana miakatra zany maro Jesosy samy manana fiainana koa ny olona tsirairay avy fa androany Jesosy ampatsahivy anay ireo teny fikasanao rehetra ny zavatra efa nataonao sy mbola ho ataonao Jesosy amin'ny fiainanay dia ampahitao anay sahady zany ampekaro ny finoanay Jesosy ary zay Jesosy misafidy fa ninona zavatra mitranga eo dia tena hijoro hatrany zay amin'ny finoanay Jesosy makasitraka feno anao zay fa fantatray fa ozy izy ianao hoe ataonao miavaka ny manompo anao sy tsy manompo anao dia fahitan'izany sahady zay Jesosy tena hoe hiavaka amin'ny fahatsaranao hiavaka any amin'ny fahitanay ny voninahitra amin'ny fiainanay dia derainay anao ankalazainay anao ary mino zay fa raha ho tonga ianao Jesosy dia ozy izy ianao hoe mofo hoe mbola hita fotoana dia tena hita izany tokoa ianao Jesosy aminay tsirairay avy dia misaotra indrindra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen amen mino aho fa efa mitombo sady ny finoanao any amin'ny tokantrano isanao anao anivon'ny ankohonanao tena hoe ankohona ny fianakavilabe finoany anareo dia tena hoe hogaga ny manodidinareo ary tena hiaina ny vokatra izany hoe manam-pinoana izany ianao ao anatin'izao volan'ny famafazana izao dia tena hoe afafazo ny finoanao ambarao hoe izao ny nonay fa tsy mihina an'izao zay fa izao ny nonay tsy miaina amin'ny zavatra hita maso zay fa miaina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny amin'ny promessin'Andriamanitra amen tonga ety amin'ny famaranana sahatsika ry havana dia naoloantsika ametraka an'ity alina ity eo am-pelatanan'Andriamanitra dia rehefa tsika hisaotra an'Andriamanitra sady ny amin'ny valivavaka rehetra dia manasa ny radadasy rahavavy anosany makasitraka indrindra toka amin'izao fotoana izao dia indesika hivavaka amin'ny alinatsika ary eo misy ireo namantsika izay asa satria samy manana ny ndraiky zany tsirairay izay mbola ho ataony aiza manaraka ny live ity mety any firenena hafa ihany koa mety hoe ataondro manaraka an'izao live zao dia tena hoe mety nambavaka mba tena ho tahiny ianao hisy fiainana ny tontolo andronao fa tsy fahakivinana maimaina fa tena hoe fahatsaran'Andriamanitra ny fitahina tena hiraraka aminao indrindra amin'izao fotoana izao ka indesika hivavaka tompoko amin'izao fotoana izao raha io mbola makasitraka amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao raha mbola hivavaka eo anatsihanao tompo eny amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia mivavaka izahay ho an'ny tsiraray avy izay mbola hiasa Andriamanitra amin'ity alina ity tompo mety atoany koa izy manaraka an'izao live izao Andriamanitra taio manokana oka tena hoe fenerinao ny tsiraray avy feno fahasoavanao Andriamanitra ka tsy voasakatsaka ny fahavalo izay mety fitahina sy hery izay ho anatin'izy ireo Andriamanitra ahafahany manatotosa ny adidy sy andraikitra Andriamanitra indrindra ny ataony amin'izao fotoana izao
tompo ataio izy oka tena hoe anaraka anazy ny fahatsarana aoka anaraka azy ireo ny fiainan'Andriamanitra izay tsy mitovy amin'ny fiainana zao tontolo zao Andriamanitra fa tena fiainana hafakely ho an'ny tsiraray avy zay mbola andeha hiasa Andriamanitra ary ho an'ireo izay atory koa Andriamanitra dia mivavaka izay Jesosy malaky fa tena hoe anana fiadanana izy amin'ny mpialina ty tsy hisy fahavalo tena anakaiky ny layan'ny tsiraray avy Andriamanitra na endrikendrika fahafatesana tompo anakaiky ny layan'ny tsiraray avy tena hoe fiarovana magaga avy amin'ny raha anao Jesosy ho amin'ny zanako tsiraray avy isaotra Andriamanitra fatahinao ireo toralasy ranabavy izay manaraka azy zao live zao Andriamanitra any amin'ny toerana tokantrano izay misy anazy any mba ho voninahitsy ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen dia amin'izao fotoana izao andao zasenao dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay menyntsika tamin'ity tanteraka tokoa izao fotoana izao dia misitrapon'Andriamanitra ka miendrika anazy ny isaorantsika ary koa dia isaotra kotsika amin'ireo valim-bavaka rehetra izay efa nataony izay mbola ho ataony dia efa isaorantsika na sahady dia sandrato ny feonao amin'izao fotoana izao raha tsara indrindra zany an-danitra tsy mitsahatra izay ny misaotra anao satria fantatra fa lehibe indrindra ianao tena nanao ny tsara lavitra indrindra tamin'ny fiainanay ka miendrika anao ny isaoranay ianao ny fotoana rehetra tamin'ity an'ity tamin'ireo tombabaka rehetra tamin'ireo fampaherezana rehetra izay nentinay tety tena hoe isaoranay ianao zany satria raha tamin'ny fihevitra olombela dia tsy navita ninina tokoa zahay fa natsapa izay tompo hoe teto mifanatry ny fanahy masinao dia tena ankasitrana fentanteraka izany satria ianao rery ihany no afaka maniraka izany fanahy masinao zany ho an'ny olombelona tsirairay avy ka avianay ianao ny dera ny laza ary ny voninahitra satria miendrika ianao tokoa izany isaoranay ianao sady ihany koa ireo mibavaka rehetra izay efa vitanao tamin'ny fiainanay izay rehetra mbola ho ataonao tompo dia efa ankasitranay ny anaranao satria fantatray fa ianao ilay mpihaino vavaka ianao ilay mpamalo vavaka dia tena mahatoky ny asa tsaranao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona nandratanay amin'izany vavaka izany mankasitraka raha eo halleluia amen amen dia amin'izao fotoana izao zay dia izara tsy hotrananao ary mihinana raha antsika ty raha ity amin'ny salamo 23:6 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe entiko fahasoavana sy famindrapoana araka asika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra hatramin'i Jehova andro lava isika